Manoloana ny raharaha ianankisoa voapozina dia mandray ny andraikiny amin'izao fotoana izao ny avy ao anivon'ny faritra Itasy Antso Fivoriana amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany araka izany ny tompona andraikitra eo anivon'izay faritra izay mba hisorohana tanteraka izay tranga ity. Tsy mitaza-potsiny manoloana ny raharaha ianankisoa voapozina ny eo anivon'ny faritra Itasy. Ny zoma ao avy izao dia amory ireo tompona andraikitry ny fiompiana, fandriampahalemana, fahasalamana ary ny olom-boafidiny avy amin'ny distrika, ny commune ary ny fokotany any toerana ny lehiben'ny faritra. Maro loatra ny mandeha mandidy eo anivon'ny faritra na anivon'ny distrika na anivon'ny commune momba ny resaka soa voapozina io noho izany manandraikitra amin'ny faritra mandray fipetra ny antso hery rehetra mamaritra anio fikarakarana momba ny fiompiana kisoa sy ny karazany ao anatin'izany ny fanehoana amin'ny azoma zao misy fihaonana lehibe izay ionan'ireo hery rehetra mamaritra ny fiompiana kisoa. Anisan'izany ny voalohany ny ministry ny fiompiana, faharoa ny ao amin'ny faritra, fahatelo ny ao amin'ny distrika, ny manaraka ny ao amin'ny commune ary ny fokotany. Ireo hery rehetra ao anatin'izany dia ao ny fokotany, ao ny vétérinaire, ao ny ministère ny fiompiana, ao ny gendarmerie rehetra ao anatin'ireo fanadadiana rehetra fisehon'io zavario tena nisy marina ve izy io taizany fisehon'izy io ahoana ny fipetrana inona ny andraikitra tokony voraisina manoloana izany rehetra izany ka mino somanantena fa hivoaka amin'ny azoma io ny hevitra rehetra manodidina ao anatin'io na ny avy amin'ny gendarme zany na ny avy amin'ny vétérinaire zany na avy amin'ireo nitondra ny filazana teo anivon'ny mpanao gazety. Raha nambaran'ny lehiben'ny faritra Itasy dia misy fiantraikany eo amin'ny lafin'ny toe-karena ny momba ny raharaha ianankisoa voapozina. Ny tena marina izay ny mampalahelo satria ary ekonomika dia hita taratra tokoa ilay izy io satria miahy ihany olona rehetra mikarakarany rehetra ao amin'ny fikarakarana ny fivarotana ianankisoa amin'izay fotoana izay dia midina ilay izy ary lasa variboba ny sasany noho ilay azy misy noho izany manana didy manandraikitra ny sehatra rehetra fampidinika sy hijery ny fipetra ho raisina amin'izany. Ao Imeritsetoska no anatotosana fivoriana iantson'ny lehiben'ny faritra Itasy ny rehetra manana andraikitra momba ny raharaha ianankisoa voapozina.